Ratsim-panahy tenin'Andriamanitra fiainana ho an'ny olona rehetra. Atolotry ny fikambanana hira sy filazantsara. Vavaka isika sarobidy indrindra Jesosy io ny avitra zay nataonao ho anay mpanota, satria ny ranao dia ny ainao ny manontolo nomenao mba tanteraka izany. Panotany lona tanatin'ny fahafatesana, faharovana, faharatsiana. Ratsy lavitra noho ny fako zany ny dinanao dia antsimponinao, dia ny diovinao, dia tsanganao. Hafahozinao tokoa izy, ka ny teninao Andriamanitra hoe izay fanantsonao tokoa no azay marinao notafinao voninahitra. Matsiava efa tsy mendrika izany fanambatam-polo zany, ny fanetitenanao sy ny dinanao handray anay, izay ny fitasiana, izay ny famendrenay, izay ny tokonay. Dia Andriamanitra tsy mbola mafy ny mpanotana dia amin'ity andro ity aza. Zavelan-dava aminay ny teninao Andriamanitra. Velona sy mahery tokoa izy afaka hanavaona ny ratsy indrindra aza, ary anangana ny maty aza. Mbola mitenena aminay araka ny fombanao famiaina ny mpanonao. Ho voninahitra Andriamanitra tompo amin'ny naman'i Jesosy rehetra. Horaisitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay hita ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina. Epistily ho an'ny Romanina ao amin'ny toko fahaenina ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ifako toujours manao hoe amin'ny naman'i Jesosy tompo, ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona amin'ny Joa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana, fa ny amin'ny hahafatesana dia maty ny amin'ny ohatry ny ray mandeha izy, fa ny amin'ny hahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary ao ka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aza vela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty, anarahanareo ny filana, ary aza manohitra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadin'ny tsy fahamarinana, fa atoloro ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadin'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Amen. Rehefa resaka hoe fahotana na fialana amin'ny fahotana, na hoe mandresy ny ota ary manora tena mampon'Andriamanitra, dia tsy ambahambana fa zavatra mavesatra amin'ny olona izany, satria tsy ainy izany. Aza raisy no tahaka ny fitsipika na didy moraly, ny fisehoana zany hoe toe-panahy na toe-piaina na fitondran-tena araka an'Andriamanitra. Fa ny jerentsika, ny banjinantsika izao tenin'Andriamanitra zao dia ny hoe ny fanjakam-pahasoavan'Andriamanitra mitondra famonjena, ka ny endrika izay sehoan'ny famonjena zay amin'ny alalan'ity hoe Andriamanitra moloko ny fanjakany, dia ny fanafahana asainao amin'ny fanjakan'ny fahotana. Afatry ny filazantsara ny famonjen'i Jesosy Kristy zany, ary zany indrindra zao tenin'Andriamanitra izao. Manafaka atsika amin'ny fanjakan'ny ota izy, dia manangana atsika ho velona izy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary miaraka amin'izany tsy velona ho an'ny ota intsony, fa velona ho an'ilay nanafaka atsika sy nanafaka atsika dia ho an'Andriamanitra izany. Jereo arak'izay, fa tsy hoe zigo tsy antonona atsika, fa tenin'ny filazantsara manambara fahasambarana feno zany, dia ny fahasambaran'ny olona afaka amin'ny famatoran'ny famotana. Ary miaraka amin'izay afaka hanolo tena hanompo an'Andriamanitra velona, fa tsy hampanompon'ny Andriamanitra maty, tena Andriamanitra tsy izy, tena Andriamanitra ny sambo rehetra. Sambatra ny olona tahaka izany, satria manana antoka izy na amin'ny famonjena ny fanahiny, dia mahazo toky izy ny
amin'ny fahavelomana sy ny hanomezan'Andriamanitra zay fitahina zay tsy aisitra amin'ny mandrak'izay zany fa no ilayntsika zany atao hoe fanjakam-pahasoavan'Andriamanitra zay tonga eto amintsika mitondra famonjena ho antsika ary mitoetra tsy miala amintsika sy mampitoetra antsika ao amin'ny fanjakany zay tsy azo ampiororona mandrak'izay. Mazana ry avako dia raisitsika ranofony amin'ity hoe mahazo fahasoavana ity satria resaka hoe fandraisana fahasoavana fanjakam-pahasoavana raisina ranofo izy tahaka ny hoe afam-panadina dia arabana nahazo fahasoavana nahazo tokantrano vao arabana nahazo fahasoavana na famotsora-keliko na amin'izy ity aza raha fitsarana dia arapaina koa zany fa nahazo fahasoavana satria tsy mombo zany kanefa ny fanomezana lehibe indrindra dia ny fanomezan'Andriamanitra antsika ny famelana ny helotsika mba hanavotana amintsika. Io dia fanomezana tsy azo vidina fa tena fanomezan'Andriamanitra tokoa ary tsy aisakanana io fa Andriamanitra no manome azy ary tsy aifoanana io satria Andriamanitra no mampitoetra azy. Famelana keloka omen'Andriamanitra fototra lehibe zany zay manombola ny fihavanantsika amin'Andriamanitra izy mandray antsika indray olona ary mampiditra antsika ao amin'ny fanjakany dia ny fanjakany ho fiainana mandrak'izay. Dia fantatritsika loatra ny tenin'ny mpanao salama aonao izy sambatra ny olona zay voavela ny helony sy voasarona ny faotany sambatra ny olona zay tsy isainy Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahany Salamo faharoa amby telopolo ny andininy roa voalohany tsy manenjika azy tsony ny eritreriny satria Andriamanitra tsy mitaky amin'ny tsony zay nitambony otany satria izy no fanamela azy. Misy lehibe ohatra amin'ny famelan-keloka omen'Andriamanitra variavana tsy io famelan-keloka fampihavanana antsika amin'Andriamanitra io koa mbola omeny antsika amin'ity andro ity mba ho raisitsika mba hivelomantsika ahatonga antsika ho ray antoka na piray antoka amin'Andriamanitra sy andova ny fanjakana zay masina indrindra. Dia io ny fampianarana zay mainy Paoly araka ny teny izy asongadina indrindra io ny faraka ambin'ny folo amin'ity andro ity manao hoe maty ny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Naonany hoe maty ny amin'ny ota satria ratsy ny ota mahavelona ve ny ota tsy mahavelona izy fa mahafaty arak'izay tsy maintsy tapahina firaisantsika amin'ny ota ny fifandraisantsika amin'ny ota ny famatorantsika amin'ny ota satria tamin'ny alalan'ny ota midira ny fahafatesana ary arak'izany ny hoe manota dia tsy vitany hoe nanao zay ratsy teo mason'Andriamanitra na nanao fahatsoana teo anatrehany fotsiny ihany fa ny tena hoe tsy manana finiavana mba hiova fenitra na hiova toe-piainana fa ny mbola hijanona hanota sy hanohy ny manota toy ny hoe ny manota no tiana manota ny mamy ary atao antom-pahavelomana zany mihevitry ny hoe mpanota mpanao ota izy dia zay natao ny antony velomana arak'izany dia manjary fomba mahazatra ny mpanota tsy hoe miaina amin'ny ota sy miara-miaina amin'ny ota hany ka everiny fa fiainana fa tsy fahafatesana ny manota veriny fa azona tombony izy dia fahafinaretana fahasambarana ary amin'izany dia dikainy avokoa ny fomba fady rehetra sy mba mau fady rehetra ankehitriny dia maro izy ity tsy ary voatonona fa dia tondrotsika ao ny vonon'olona fangalaram-badin'olona dia ny fivarotana fitanjahana fa miopapana dia fampanambadiana laso vavy na vavy sy vavy entina treo amin'ny arotaramasina mba hamasinina zany aby miseho amin'ny tany mandrofo ary tafiditra anatin'ny fiangonana zany zay mahatonga fisarahana amin'ny fiangonana zany sy ny fahotana maro samihafa dia io nataon'ny sasany hoe civilisation-ny fivoarana sy ny fandrosoana ka nysotsinina fa civilisation-ny fahalovana sy ny fiazakazahana ny vantana ary aingana dia aingana ho any amin'ny faharimo rehetra afika amin'ny heloka dia marina amin'izany tokoa ny fanambaran'ny mpaminany manao hoe ny aizina izy Isaia mpaminany manarona ny tany ary ny aisim-pito manarona ny firenena zany ny vokatry ny fahotana zay tokony ahatsiarovany olona tena fa tena poizina manimba ny fiainany fahotana aza atao hoe manota kely tsy ary efa poizina dia poizina izy tsy araky ny averinao kely fa poizina mahafaty io ary miteraka fahavoazana lehibe ary mateza ny fiatraikany raha tsy akana aingana izy misy rehefa mandray antsin'Andriamanitra indrina ao fahatanonany dia aleoana rehefa fotsivolo zany izy zoky olona
zay aloha mba ireny amin'ny fiainanay mba halala fiainan'inona asa mianangamba ny sasany hoe ho volalako izy nefa mahazo azy ankehitriny zay vao kika tahaka ny Petera nentika tanatin'ny rano miantson'i Jesosy hoe tompo vonjeo aho. Jesosy dia monjy fa sambatra lavitra ianao indrindra hitanora zanaka raha afaka manombotra ny tena losa ny fiainana ny vatanao rako Jesosy mba hatolotra matoty fa tsy haninanao mandraka zay tsy haninanao mandraka zay fa tena azonao tompony fa ny manota kosa dia maty antoka izy. Inona moa araka zany ty hoe manota ity ahona ny fiasany inona ny vokany raha fintinitsika ny FDB fonoson'le odana manota dia herim-pahalovana izy na toetra-pahafatesana zay miasa ao amintsika olombelona misaraka atsika amin'Andriamanitra ny tena fotokevina n'Andriamanitra velona zany zay nahary atsika sy mpamonjy atsika ka hery ratsy io no mahatonga atsika halainana amin'Andriamanitra. Efa malaina ianao ny amin'ny tompo na hoe hitady azy na makitely na hivavaka fotsiny tsy sarao fa miasa matinay anao zay ny herin'ny ontana io no mahatonga atsika hanohitra ny sitrapon'Andriamanitra tsy atoky azy tsy anaiky azy hitarika ny fiainantsika na hanindry zany kanefa ny sitrapon'Andriamanitra sy milarany hitariny imperiny tsy torina amintsika eto amin'ity toerana ity ny hevitra zay verako analoha tsy hatonga loza fa fiadanana fa tsy fantatsika amin'ny lalam-piadanana ary tsy haitsika kory momba sy misafidy azy. Raha kapoko ny fototra ny fahotana dia ny fanahy fitsomiana amin'Andriamanitra. Iza ny voalohany tsomy tamin'Andriamanitra ny devoly anjelina mirapiratra kanefa tsomy tamin'Andriamanitra ary dia navariny izy ny aladavitra teraka ary rehefa zany na heren'Andriamanitra indrindra ny tsara indrindra toveran'ikamo dia tsika olombelona dia ataony koa zay tsomintsika amin'Andriamanitra fanany fitsomina n'Andriamanitra atao amin'ny devoly mba hatonga tsika anaiko ny baiky ny devoly mihoatra lavitra noho ny sitrapon'Andriamanitra. Zay nge ny Genesis 3:7 zay nalavo ny Adamaseva ka mafaly ve ty hoe manao ty azona fahafampo fiadanam-po tsy misy fiadanana manratsy fa mampahory ny ota ratsy ny vokany zany izy mosailava ny tompoteny fantatra fa nanontany na velona azy na nasambatra azy eny mety misy milaza an'izany any velona ihany angamba sainga velony ratsy fa ny hoe miadana izy nasambatra izy tsy nomenazy zany satria masina ny fiadanana zay omeny Jesosy da tsy mifangaro amin'ny fahotana io. Misy masy de zao te ho azo ny zavatra rehetra ho azo ny zao tontolo zao ho azo keo mifanjakany lanitra kanefa mifanohitra ny nofo sy mifanatsy ay ampanotona ny nofo mandraka zay fa zay ekeko na andeara nofa na andearaka ny fanahy masina fa zanak'Andriamanitra ray hoe Paoly dia tariny fanahy zany hoe manaiky fitariny fanahy dia tsy mianota fa ny anao ny sitrapon'Andriamanitra izy. Arak'izay tsy misy fiadanana tokoa amin'ny ratsy fanahy fantavan'ny tompo ny soratra masina dia tezitra amin'ny anao ratsy dia nanaovany azy mba ho fongorany tsy eo amin'ny tany fa tsy rovana azy kaina rehefa avy nandatsadrany abela rahalamy dia anao ny ten'Andriamanitra mitomany ny tany izy sarobidy amin'Andriamanitra ty tany ty satria izy no nahary azy rehefa nahary azy izy dia ao nanteny soratra masina nijery azy izy ditany fa tsara indrindra satria nanehony indrindra ny voninahiny ahoana nososena amin'ny fahotana ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy misy fiadanana tokoa an'izay mandearaka nofo tsy misy fiadanana an'izay manompo ny filany fa fangaiaizana izy ao na hoe Jesosy ny nofo tsy mahasoa na inona zao natoko fahatelo andiny fahatelo ambinipolo bizany dia ohatsy zao n'apôstôly arak'izay anagaza ty zao tontolo zao na zay zavatra eo amin'izao tontolo zao raha misy olona ty zao tontolo zao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray fa ny zavatra rehetra amin'izao tontolo zao dia inona moa zany misy filan'ny nofo filan'ny maso ny reka ahitraitra zany mom'izao fiainan'izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo zao ihany ary ny tena marina dia hoe manohitra zay rehetra avy amin'Andriamanitra ray raha kapoko dia haizina izao tontolo zao satria tsy eo aminy ny fiposahany fahazavan'ny voninahitran'Andriamanitra. Izany ny soratra masina tsy fantatrareo fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo zao. Teny mena kristianina io reo le atao hoe kristianina ranofo eto moa dia Jakoba no
mananatra azy mitombo fahaefatra zany tsy fantatra reo vao izy fa fandafinan'Andriamanitra misakizana amin'izao tontolo zao ko an'izy zany izy ateo sakaizan'izao tontolo zao dia fahavalon'Andriamanitra izy zay Paoly manana ny sain'i Kristy fiainan'Andriamanitra tsy misy raisany eo amin'ny fiainan'izao tontolo zao feny fitaka feny faharatsiny de hoy ny tompo tsy naman'izao tontolo zao ianareo tahaka tsy naman'izao tontolo izao fahasarom-piaran'i Jesosy ny amin'ny vonany nefa indrindrandrindra ny amin'ny fitiavany asianao fanafana lehibe izy azy tsy naman'izao tontolo zao raha ny tena marina be tsy andevon'izao tontolo zao satria zay no amin'izao tontolo zao tsy mpanompo n'izao tontolo zao fa n'Andriamanitra nareo ka zao tenin' Jesosy zao dia hita tokoa fa tena entitra ary mafitra ary baiko mihitsy zany de tahaka an'izany koa ny tokony andraisantsika azy rehafako amin'ny fomba entitra sy mafitra mba hahasoantsika sy havelona amitsika aza asiana devitra hoe fa ahoana Jesosy ny tsy mpanama an'izao tontolo zao zay ke zay nge mbola hita amin'izao tontolo zao mazava ny tolom-bavaka nataon'ny tompo tsy ny anesorana azy amin'izao tontolo zao fa niarovanao azy amin'ny ratsy le zao tontolo zao hoe tsy hoe ty tany ty natao zao tontolo zao fa le fiainam-panany eo amin'izao tontolo zao le avy amin'ny maizina avy amin'ny devoly raha ny Andriamanitra ny fahamazinana rehetra hoy Paoly io fahavalon'Andriamanitra io tsy namana zany ianareo tsy maintsy raisina amin'ny fomba entitra sy matotra hoe amin'ny fahitsiana tenin'Andriamanitra ina ny hevitro zany satria indraindray mantsy dia misy tokoa amintsika ratrapalemena izy de aniry izy tsy rita amin'ny fomba n'izao tontolo zao zay le hoe anota kely rehefa manota reto de manoty zay raha ny tenin'Andriamanitra raha diso amin'ny lalàna ray no izy dia diso satria ny fonao no omenao amin'ny fahotana amin'iny fotoana iny aloha anao lainga kely de menatra hoe anao lainga masina de anombona kely am'izay tsy njara ny teny kanjo manjary ota manampy ota dia ratsy ny vokany be ny fahasombana ary fangahiaizana fa tsy voninahitra no azon'izany ina ny antony satria zay fafin'olona motsinjany ny fanaovana ratsy dia henatra ny vokany fa tsy voninahitra nalazo eo natren'Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonina koa ary azo lazaina fa tena ziga zay mitambesatra eo amin'ny tany sy ny firenena fa ny ota hoy Paoly no fanondrona ny fahafatesana ary ny lalàna no herin'ny ota dia ny fanamelomana zany Koritianina voalohany 5:5 manao zany dia maniry tsara tokoa izy maniry mety fanodritsika no afaka amin'ny fatorany ota tsara indrindra zany kanefa matsiaro tokoa tsika fa tsy haitsika zany de tahaka amin'ny Paoly zay ny sento ahoana izy indrisy olo-mantra ho izy aminao afaka amin'ity tena ty fahafatesana ity Romana 7:20 zany de ho ihany koa izy milasa niadiny fa fantatro izy satria misy lahatry ny filazany tsara ny atsarany sy ny fioarany izy saingy zao fantatro fa tsy misy zavatra tsara ny toetra ato amiko de atao minofoko fa ato anatiko ihany ny fikasana saingy ny atanteraka ny tsara ny tsy ako izy ny hery zany fa tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako ino no ataoko ny Romana 7:7 de am'fandrevitra eo izy de miady eo izy de mirorosaina eo izy de tsy afaka mandroso marina tsy afaka mijoro marina mirorosaina kanefa mirorosaina ho ny ten'Andriamanitra ao ka tsy anam-po ahazo na inona na inona io le fitentsika malagasy hoe tsy antany tsy amparafana aiza marina ny tena ijoroanao ry kristianina malagasy eo be ny mpivavaka izy rehetra ve mahajoro vavaka mbe ny fahamarinan'Andriamanitra marina azo lazaina ve fa tera-panompon'Andriamanitra tokoa izy ka Jesosy ny tompony ary teny tompony tokoa tsy maintsy ampetraky tsika zany fantaniny zany ny tenin'ny Paoly vasiko mafy tena ho izy mba tsy ahavoao io inona ny antony mahatonga ty tsy fahazoroany ty na fijoroany ty de satria mbola mamatotra ny mofo dia ny sitrapo zany io le hoe mbola mandeha ara-mofo ihany izy efa mba tokony ho ventikyanina mbola no mpana ihany efa mba tokony afaka mpianatra sy izara tenin'Andriamanitra mbola zazabody am-pianarana ihany tsy te hitombo satria tsy mahafoy ny ota fa te hanaraka ny tompo sainga tsy mahafoy ny sitrapo tokoa de ny toetra tsy mahombo zany fomba tsy mahombo zany mety nahavoana nahavoazany zany tany ivelany tany zany koa mbola entina ty amin'ny ankoron'Andriamanitra de sarotra le fiteniny sasany hoe maizina nefa ampodisiny mazava ho izy satria tsy mahafoy ny ota
Tenin'Andriamanitra kosa dia mazava izy. Ahoana izy? Zay mamafy ho an'ny nofony izy, any hoe ho amin'ny ota dia hitsinja fahasombana avy amin'ny nofo. Amin'ny hoe sitraponofo iny zany. Fa zay mamafy ho an'ny fanahy dia hitsinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Satria amin'ny fanahy ny fiainana mandrakizay. Ary azo loatra ny ary ny fiainana mandrakizay dia ny fiainana Andriamanitra mihitsy io fiainana mandrakizay. Fa zay rehetra manota dia andevony ota hoy Jesosy. Aza manateny ianao, ka ho sambatra ianao, ka ho faly ianao, ka ho ravy ianao amin'ity fahotana ity. Fa fahafatesana no tambon'ny ota hoy Paoly. Inona ary natao mba hahafahana, mba hono zany? Dia tsotra izy. Dia maneky ho faty ny amin'ny ota na ho vonoina ny amin'ny ota ary manolo-tena ho an'Andriamanitra. Misoratra eo amin'ny 7 hoe fa zay efa maty hoy Paoly dia afaka amin'ny ota. Zany hoe afaka amin'ny fahefana izy, afaka amin'ny famatorana izy, afaka amin'ny fampanompoana zay ataony izy, afaka amin'ny fanandevoly zany ny ota izy. Satria zay manota dia andevony ny ota. Ary arak'izany raha ny zanaka kosa ho anafaka atsika dia ho afaka isika. Inona ny dikan'izany? Maty Kristy tao amin'ny batisany mba hamonona ny herin'ny fahafatesany ota. Ary mba hanangana zay rehetra nino azy sy mivonona iray amiko aminy. Zay le hoe batisa ny fanavotan'i Jesosy. Tsy maintsy atao batisa. Tsy maintsy atao batisa. Eto moa dia tsara ho fantaritsika ihany. Azo atao velona rehefa metra-tanana mbola tsy vita batisa. Raha tanteraka taminao zany mbola tsy vita batisa ianao dia misaoran'i Jesosy fa famoram-po. Kanefa famoram-po zay mitaona anao hoe atao vita batisa. Metrano vakeo ny asan'ny apôstôly toko faharoa manomboka amin'ny 7:20. Inona ny tokony ataonay ny bebainareo ka atao batisa, ny hoe verena n'Andriamanitra atao batisa mba handraisinareo ny famelan-keloko. Efitra mampisaraka amin'Andriamanitra ero ny fahalova rehetra mpahafatesana io ary handraisinareo fananaina dia fanahy masin'Andriamanitra. Ny batisa amin'ny Jesosy fa tsy olona izy fitena dia hoe nanaiky ny ombonandroko amintsika Jesosy mba ho fanavotana antsika. Dia nandray teo amin'ny tenany tokoa ty fahotantsika ka nanaiky ho faty ny fahotantsika mba hahatonga antsika kosa ho velona amin'ny fitsanganany zavatra lehibe indrindra zany. Miray antoka amin'ny Kristy. Zay no antoko ny fahavelomantsika. Nandikan'izany dia ny fiainan'i Jesosy, zay ny fiainako. Ny lalan'i Jesosy, zay ny lalako. Tena lafindray hoe lalany azo fijaliany zany, kanefa hoy Jesosy, maivana ny entako, mora ny sikako. Fa zay tsy miady kosa dia tsy hosatroana voninahitra izy. Zay tsy miady olombolo ary ny fiteniny taontsika, zay toa fo mpamosavy. Zay miady no satroana ny satroboninahitra fiaina dia miady ny vonina. Dia zay tokoa ny tenin'Andriamanitra. Na iza ho Jesosy tamin'izy ny ainy dia avery azy izy. Na iza no avery ny ainy no ny antso dia azo azy izy. Mba azo zany tenin'izany tokoa. Vogatsy raha anao ty amin'izy ny ainy, ento tokony atao zany, miaro ny ainy, kanefa tsy amin'ny herinao. Fa resy ny fahotana. Fa raha amin'ny Jesosy mitondranao azy dia izy tokoa no manafaka. Dia hoy Paoly apôstôly, raha niara-maty tamin'i Kristy tsika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Fantatsika fa rehefa natsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatisana. Fa indray mandeha maty Jesosy ary indray mandeha ihany koa mandrakizay ny fandreseny. Raha ny teny hoe maty aho kanefa velona mandrakizay. Ny amin'ny fahafatesana, ny hafatesany dia maty ny amin'ny io ty indray mandeha tokoa izy, fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Toinao hoe sambatra izy. Marina zany. Satria mampisainsainy io teny io. Raha maty ny amin'ny ota, afaka amin'ny ota ny olona. Midika ve zany fa manolo-teny ho velona ho an'Andriamanitra izy. Ny olona zay tsy tranon'Andriamanitra rehetra ve dia nanolo-tena hanompo azy. Zareo reny boka folo lahy, samy sitrany izy folo lahy, firy mba nahatsiaro hoe hiveriny ideran'Andriamanitra. Ary tsy jiosiko fa Samarita. Dia ny ankonany ihany koa tsy manaja azy. Arak'izay manaiky an'i Jesosy dia ataon'i Jesosy miray antoka amin'izy. Zany hoe miara-maty aminy amin'ny batisany io no hamonona ny fahotany ary miara-mitsangana amin'i Jesosy mba iray voninahitra amin'ny andray ny fanahy masina herin'Andriamanitra manangana ny maty ary farasantsika ho amin'ny fanjakany voninahiny. Inona ny fototra matateraka zany? Dia zasy ianao miala na manaiky miala amin'ny fahotana. Mitaona antsika amin'ny tompony miala amin'ny ota dia mba ho
velona ianao zay ny lalam-panafahana hoy Paoly azavelany io tanjaka amin'ny tenanareo mety maty noho izy anarahanareo ny filany satria zay ty ody ty tena manjaka raha manjaka zaka sy tena mampanompo mihitsy izy le mandesany ty raha zakao ianao sahirana ianao vo tafavao koa raha tsy miheva famelan-keto Andriamanitra mamitaka tokoa ny ota mamitaka ny ty sitraponofo ty mamitaka ny filany afo izy io fa afo ratsy zay mandrehitra filany mandrehitra fanondrina zay tsy hainy sasany toaina raha tsy eo amin'ny tompo izy dia hoy ny tena Andriamanitra miala ianareo mivoaza mitrasitra zay maloto mivoa eo amin'ny naza mety asiana zigoa zay tsy antonona anareo satria efa sitrako n'Andriamanitra ty ny ela reny tena nampitonainan' Ezekela fantatritsika loatra raha velona koa iaho Jehova dia tsy sitrako no ny ahafatesana raha tsy fanahy fa nialany raha tsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy ka rehefa mivelominy tompo aho ny adiko dia mandroso aminao ko hitan'ny olona ny fandrosonao mitady an' Jesosy mikatsaka an' Jesosy mandray ny fanjakany lanitra iaona aminy manao zany tena zava-dehibe amin'ny antony havelomanao raha mitady anao fitsara raha mitady anao fiadanam-po rehefa tafaona amin'i Jesosy ianao dia aonao misy ho aminao ny fiadanana avianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavisatretana za mamenao fitsara misy ve fiadanana tsara amin'izay tsy tahaka ny fanomen'ny zao tontolo fehitsika zany fotoatikeviko zany dia manoratena ho an'ny tompo dia ho velona ianao manoratena ho an'ny tompo dia ho velona ianao na am'ty andro ty azy zay mety sakana ataony devoly eo aminao dia anao ve dia mba norotena dia afoinony daholo ve zao zavatra rehetra zao ary indrindrandrindra raha mety nanankarena ianao fa tamin'ny sampy sy ny fanomponan'ny devoly hanenina ange ianao bakoropotra ange ianao tsy hanao nahaja sy ny voninahitra ao ianao tsarovy zay mitoetra amin'ny sampy zay mitoetra amin'ny fahotana dia mitoetra ambony hafa masina Andriamanitra zay andevona azy ary rehefa mitsangana Jesosy mitsangana izy dia ao no tena Andriamanitra norotoro faingana ny satana sy ny asa ratsy ny rehetra tsy misy fiadanana tsy misy tombony tsy misy fitahina azo amin'ny halatra dia ny famitany ota sy ny devoly na ovina tsy azo zany azo manaiky sandohana azo manaiky fitara azo manaiky tratra ny fanangolen'ny devoly dia ho velona ianao dia atoloro ny tena ho velona amin'Andriamanitra andrasian'azy arak'izay ravako tsy zigo mavesatra ataon'Andriamanitra tsy mifaka Andriamanitra tsy mampitondra ny olona mihoatran'izay zakany zay ny tenin'Andriamanitra nafaka panahy io na fanontona io na fiaretana io na inona tsy zigo omen'Andriamanitra antsika fa fahafahana zany hoe velona ao amin'Andriamanitra manompon'Andriamanitra izany raha tonga amin'izay fahatsapana zay na hoe tena mahita fifaliana manao ny asan'Andriamanitra dia arabaina anao fa olona sambatra ianao satria ny tompo no eo aminao io no lana-piainana mahavelona io natao hoe miray antoka amin'Andriamanitra zany hoe niraisiny ho an'ny tenany sika dia natao miray antoka aminy sika roa le mpifiraisana antoka ndray dia araka ny teny Jesosy hoe zay mino any asa ataoko ataony ko ary ny faharoa dia ny fandovana an'Andriamanitra sy ny firaisana lova amin'ny Kristy mba ho any amiko amin'izay nitoerako romenao ahy dia hitany voninahitra izy satria ny voninahitra Andriamanitra koa nomena ny zanany rehetra sy ampandovany zay rehetra niraisina amin'ny tena ao no hoy Paoly ao koa tahaka izany ko ianareo ka ny tenanareo dia ataovy efa matiny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy mampalahelo indrindra raha mamonena mahita fiainan'olona zany hoe ny fahotana ny langa ny fitaka fiatsaram-belatsy vofodratsy ny halatra ny kolikoly zany matao ny antony havelomana ary tsy mahay mitia n'Andriamanitra novinanao izy tsy mahay mitia ny hafa koa fa ny tenany satria voafatotra ny sitrako ny tenany ary voamboron'ny devoly da hoy Paoly amin'ny Romanina 9:13 hoe aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho izy fiadiny tsy fahamarinana io fa atoloro ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty ny efa velona ary ny momba ny tenanareo ho fiadin'ny fahamarinana an'Andriamanitra misy koa fampikateny ho fiasan'ny fahamarinana fa eto le teny hoe ady dia tena izany tokoa satria ny devoly manao zay andehanantsika ho amin'ny tsy fahamarinana noeran'Andriamanitra mandrakariva rehefa zany dia tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra rehetra ny fahamarinan'Andriamanitra arak'izany sambatra ny afaka amin'ny vahoan'ny tariavako ka afaka manompo an'Andriamanitra velona
miaina araka ny fahamarinany mandeha amin'ny lalany satria tsy mba mitontoana ny lalan'Andriamanitra. Tsy mila kolaka io, tsy feno lavaka io, fa izano antamaka sy tsara ho izy dia ao Jesosy izano lalana fahamarinana fiainana. Bitaka Zakaria ray nijaona mponina batisa fe zay raha laza ny fifaliana ny fanavotana an'Andriamanitra azy sy ny Israely voasoratra zany amin'ny livre voalohany. Feno fanahy masina izy izy dia naminany isaorana ny tompo Andriamanitra ny Israely fa nitsinjo ny olona izy dia nanao fanavotana ho azy izy. Tena nangana tandrom-pamonjena ho antsika amin'ny taranaka Davida mpanompo izy dia Jesosy mitondrona eto arak'izay nampilazay ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola. Tsy inona zany fa famonjena antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanany izay rehetra mankaharantsika hanao izay azontsika hanombo azy tsy amin'ny tahotra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika. Izy moa ny fahavalontsika dia ny devoly zay fahavalon'ny finoana io. Ary misy koa fahavalontsika tena akaiky ny devoly aza dia ninofontsika manota zay zay mbola tsy nifotsika manota mba tonga ny tena Andriamanitra mifora fo ianareo esotra amin'ny fovato fonofony koa. Zay manao ny sitrapon'Andriamanitra tombony ho azy tokoa zany ny fankasitrahany Jehovah eo aminy dia tsy no azy ny soa rehetra ho azy. Raha manompo an'Andriamanitra ianao dia matoky fa raha tena asan'Andriamanitra tokoa nataonao tsy amela ny olona nangay ainao vinana izy. Raha miteny mpanao salama tsy hita ny taranako ianao nizisika angataky ny amoron-dalana eny satria Andriamanitra mitsinjo azy tsarovo zany ry avao. Zay manompo an'Andriamanitra ny Andriamanitra miay azy. Ary mahatonga tenan Jesosy hoe aza manana hoe inona ny sotronay na inona ny tafinay na inona ny hoaninay satria fantany ianao. Dia ho azy zao ny matanteraka araka ny tenirao anjery tamin'ireo mpiandro fa izay fiadanana ity ambonin'ny tany amin'ny olona mikasitrahan'Andriamanitra io. Dia niaina zany tokoa Davida na dia teo indrindra aza ny fahavalo zay nanemitra azy feno toky izy dia nananatra ny finomira hoe akory reny abeny zava-tsonao voarakitrao ho an'ny matahotra anao Andriamanitra. Dia izay nataonao teo manatrehan'ny zanak'olombelona ho an'izay mialoka aminao. Hanafina azy ao sy afenany eo manatrehanao ianao mba tsy ho tratry ny tetsi-drasy ataon'ny olona izy ampiery azy ao an-tranonao ianao mba tsy ho azon'ny lela mifanditra izy. Salamo faraika amin'ny telopolo andiny fahasimemeny folo sy roapolo. Tianaka re-pahasoavana va ianao matahoran'i Jehovah ny manompo azy. Dia hoy koa ny mpanao salamo ny marina hamololona tahaka ny rofia sandrahaka tahaka ny sedera ny libanona izy. Fa nambolena tao an-tranon'i Jehovah izy ka maniry eo kianjan'Andriamanitra dia mbola manrobona ihany izy na dia efa antitra azy dofotra sy maitso izy manambara fa mahitsy Jehovah vatolambio izay tsy misy tsiny tsy foana tsy ekorizanao aina fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka anatin'ny fitiavanao dia ny fanoratenanao ho azy fahafojanao zay mamparatra anao ary mampalahelo ny fanahy masina dia ny fahotana izany. Eny toko lehibe tokoa nomen'Andriamanitra za rehetra manaiky iray antoko aminy tsy ho foana ny fikelezany aina. Mazana moa ny lazaintsika amin'izy io dia hoe rehefa hanao vokatritsika hanao anasan'Andriamanitra tsika hanao asa fiantrana dia hoe matokery havana miorena tsara aza miova ary mahafahy be mandrakariva satria fantatrareo fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezana ro aina amin'ny tompo. Tsy diso iny fa ny fikelezana aina dia tia mifahatra amin'ny finoana ity ady ny finoana fa tsara ny finoana. Makely aina io mifahara makely aina zany miady makely aina zany kanefa mandresy. Kehitriny Jakoba ho ny tokomen'ny tompo Jehovah zay nahary anao sady namorona anao no miteny aminao hoe aza matahotra ianao fa efa nanavotra anao fa vitsy zany tao fanavotany batisa nataon'i Jesosy. Efa nianso ny anaranao aho ianao an'Andriamanitra ianao fa tsy anavotana izao tontolo. Raha mitany rano ianao dia mombanao ao izy. Raha mitany ony ianao dia tsy hanavotra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy momay ary tsy rehetra aminao ny lehilahy fahizao Jehovah n'Andriamanitra ao dia ny ray masiny Israely mpamonjy anao. Miditsy zany fa mety misy fitsapana misy fitranantoetra misy ady atrehinao ary ny adinao amin'ny tenanao izay miasa ao amin'ny tenanao kanefa na dia toy ny afo azy zany mahireza matanjana mahery lay mombanao araka ny tenin'Jaona hoe la iaho aminareo dia lehibe lavitra ny amin'izao tontolo izao. Raha izay dia tsy maty antoka ny manompo an'Andriamanitra tsy maty antoka manao sitrapony tsy maty antoka ny mandany andro ho azy
mba tsy tratrany fanterana ianao taka ny mpiompin'Andriamanitra anankiray zay hitanay izy tery amboibao tery natsatoka ny angady voalohany androenana ny fimonina teny fa izay tamin'ny taona 1700 zany volana avrily dia anjeo ny ranomasony de gaga zay fa manainona ianao tomany data sambatry nareo izy za ty vahazo amorotevana efa masoandro mody zay vao natsiary tena nanobo tena ho an'i Jesosy ao izy dikany rehefa nanao jery totiany fiainana izy dia foana ka tsy nitsinina fa zava-pona motipony satria tena nombo sambobe io olona io fa de sambatra izy moa satria atao mitombo ny afara nefa na izany azy mahazo tombony tokoa raha mity andro ity miantsanao Jesosy de aza mangataka andro zatao hoe aloha raha mipitso zany fa izy inge tsy hoe tsy ahinao fa ny fanompona azy de miaraka aminy de mandray ny fiainan'Andriamanitra manao sitrapon'Andriamanitra vonona ary hainy miantoko anao tsy amity andro ity ihany fa moavinao mantora aonao izy mianao ary taranaky Jakoba zany hoe ianao zay taranaky ny finoana sy ny fanekena na de mandrapahantitra nareo azy raha ihany no sahirana hitondra nareo izao nanao ka izao ihany no hitrotro eny izao no hitondra sy anafaka izay atoko fa ena mbe fapolo ndiny telo sefatra io Andriamanitra tsy manarina mameliorery iazy sanatry izany tsisy aharombaka ho izy zay tomperan-tanako eny tombony fa tsy fatiantoka fiainana fa tsy fahafatesana fa sambarana sy fifaliana fa tsy fahoriana zany manaiky ny hoe mandao ny dota ho faty amin'ny fahazarana mampanota fa ho velona kosa ho an'Andriamanitra anompo azy mandeha amin'ny fahamarinana de mahatoky zao teny zao i Paoly tamin'ny Timoty fa raha niara-maty amin'ny Kristy isika dia ara-belona aminy koa raha niavitra isika dia ara-manjaka aminy koa fa tandremo kosa raha mandazy isika dia izy kosa mandahantsika fa dia tsy mahatoky azy azy sika no farementsika dia mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo manda hitena zay fa nataony antsika fa raha nantsika zao dimy dia fa mikiorenana izao dia ilazantsika anananteratsika fa mbola mitaona asianao ary mitaona koa ny ankonanao ny tompo hiavana aminy ary no tena ho azy araky ny tenin'ny Josafy izay hoe za sy ny ankonako dia nomboany Jehovah zay ko raha misy mahatsiaro hiantoraka amin'i Jesosy hoe tompoko vonjeo ary afama fatoran'ny fahotako zay mandifotra mampalemia tsy azoky manolo tena marinao dia mampiriavako fa tsy mbola mahafo izy ary tsy tonga nameloko fa nafaka anio no andro ny famonjen'Andriamanitra am'ty andro ity no andro ny fahasoavany zay mbola hitenenan'i Jesosy tokoa hoe anaka matoky voavela meloko ho aminao ny fiadanan'i Jesosy vavaksika famantarana mahagaga mandrakariva amin'ny asianao amin'ny famelana ny heloka ny mpanompo tsy mahaso dia ny mpamonta izany mpanompo ny ota fiota kanefa ny fahasoavan'Andriamanitra dia atsanganao indray ho zanakao ary dia menao antoka lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra piray antoka amin'ny fanjakan'Andriamanitra piray antoka ny voninahitry'Andriamanitra zay tianao hovanay tokoa ary ankehitriny dia aevaevanao zany mandresy ny ota ianao ary zay mananao koa dia ataonao mpandresy takanao eny mihoatra no ny mpandresy amin'ny alalan'ny fitiavanao azy mampangay anay manimbotra anay Jesosy eo tsy fahamarinanay ny faharatsianay ny fahontanay misaotranao fa tsy nandatoko ianao hitondra izany ary tsy nifidy fahotana nentina teo amin'ny tenanao nanombonanao teo amin'ny hazo fijalianany nafatizana tsy misy tokoa azonay atao fa tsy mangasitraka anao ary indrindra hiteno midira tao amin'ny fonay Jesosy avaozo ny toetra anay zay mamakitra anay zay mampanompo anay mba olonao tokoa zahay raha nisy olo amin'ny Kristy ty olo mba hovao izy satria nisoronao tokoa ny fovato ary soloanao ny fonofo dia ny fony fitiavanao mba ho tianao zahay ka ho tia manompo anao hananjanao hanome voninahitra anao mihoatra ny zavatra rehetra zay rehetra natao teto dia ny teninao Andriamanitra ny hoe tsy andalo aminay fa tovy nipakatra any amin'ny atin'ny fonay mba hamaka izy ary hitondra ny vo dia nisy bebahana ho fanorantena ho velona an'Andriamanitra
hatramin'izao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo.